tontolo politika trandrika mahatsapaka hitrindrika ny mpanohitra eto amintsika ireo mpanao politika mpanohitra zany ary ireo mpanao politika mivondrona anatina fikambanana samihafa izay manohitra ny zavamisy amin'izao fotoana izao fa tokony irahina izy ireo ary tambatra ao anatina ery anankiray pirofo iray lehibe zany afitahana mamita zavatra eto amin'ny firenena ilana tokoa ny fitambarana satria izay mitambatra ny vato hoe Andriamatoa Alain Andriamiseza toy izao manaraka izao ny fanehoan-keviny. Firaisakina aloha fanavotana ny faharoa Madagasikara ny fahatelo dikan'izany mahatsapa zay fa tsy maintsy ilaina aloha ny fitambarana ary ilaina ny fampiresahana rehetra azahoana manodingana ambonimbony kokoa amin'ny toetra ataontsika hoe fanovana ny fotana fa ny vanofotana zany nge tsy anarana publicité fa tsy maintsy misy zavatra ao anatiny tsy fonomboasary no ranitsika vanofosary ao anatiny ka noho izany tsy maintsy fampidiniany zany a miaraka amin'ny entana daholo a dia miantso manao antso avy ary nanasa olona zay ireo mpanao politika maro hieno an'le hevitra satria sady tsy fampisehoana tsy hetsika fa fivirimbe voalohany ataon'ny firaisakina ho fanafotana Madagasikara so misy diso hevitra mantsy hoe tonga dia anao inona fa mamora an'ireo mpikambana rehetra zay anazavana ny hevitra anazavana ny tetika ady entina manao an'izany fanorenana ny fotona zany ary indrindrindrindra anentana an'ireo namana rehetra zay efa be dia be ny fikambanana mifona sy misy fitiavan-tanindrazana zay efa maneho ny heviny amin'izao zavatra mitranga rehetra zao dia ny tambarany reny rehetra reny ny tena eritseretinay fa fototra sasa tokony atao amin'izao fotoana izao.